Sehatry ny fampianarana ambony ndraiky kosa tonga eto Antananarivo ireo solotenan'ny mpianatra avy any Barika Dimy Tomasina hitondra ny etaetan'izy ireo manoloana ny tontolon'ny fampianarana ambony indrindra ny mahakasika ny fanatsarana izay sehatry ny fampianarana ambony izay anisan'ny noresahan'izy ireo moa ny olana maro samihafa izay mitranga eo amin'izay tontolon'ny fampianarana ambony ao Tomasina izay. Ny tena hoentina mahakasika an'izay zany dia hoe efa hitanay mihitsy ny ezakany ary efa hitanay ny fanamboarana ny ataony ka ny hampitohy an'ilay fanamboarana no tena tianay satria raha ohatra ka miemitra dia automatika koa miemitra ny fianarananay dia ny havatra tiana pitahina mba ho tombontsoan'ilay mpianatra zany oka zay lamina efa mipetraka ao amin'ny université ny Tamatavy zay fanamboarana fa misy eo oka mba tsy ho elingilenina fa zay nanamboatra anazy ihany oka mba hanamboatra anazy hatramin'ny farany so le miova manko dia lasa hiemitra vaovao indray le fanamboarana mety tsy fantatra hoe hitohy sa tsy hitohy fa nefa izy amin'izao anatin'ny fanamboarana efa mirindra ny fahatsapana anazy aloha ny ministera ny fampianarana ambony dia anefa nisany nanao sy mahisy anazy tao amin'ny université Tamatavy fa kanefa anatin'izy amin'izao hanomana anazy hanomboka dia matahotra anay fa niezaka aloha izy dia fa niezaka nisy vokatsoa raha araka ny fiteniny no tanterana hoe hezana tsy hoe hezana amboarina tsy ho amin'ny fotoana fohy ny université Tamatavy hitovy amin'ny université sasany ho totsainy hatramin'ny farany ny zavatra nataony.